Rany kosa ny fampalalam-baovao maherin'ny 20 taona tany hoany zay no niaina tao anatin'ny aizina ireo mponina eo anivon'ny cité Imamba na Imamban-tanàna ihany koa izany. Ao anatin'ny fokontany Soavamasoandro boriboritany fahadimy no misy an'ireto tanàna ireto. Nidina anjery fotony zava-misy izay miaina ao anatin'ny aizina izay ny CST na ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita Andriamatoa Naivra Oldenina. Ravakaran'Andriamanala sy Famara Samuel no mitondra ny akon'izay. 500 metatra miala ny topo fiantsonana ny zotra 20 eto Soavamasoandro no misy ny tanàna ny cité Imamba sy Imamban-tanàna izay faritra roa ao anatin'ireo faritra 10 mandrafitra ny fokontany Soavamasoandro. Ny fokontany Soavamasoandro izay ao anatin'ny boriboritany fahadimy ny commune Antananarivo renivohitra kanefa dia tsy mba tafiditra ny jiro ny Jiramahatra amin'izao, izany hoe mahery ny 20 taona niainana tao anatin'ny aizina ireo tokantrano misy 2700 eo anivon'ireo faritra roa ireo araka ny fitarainan'ireo mponina. Misy groupe électrogène 10 ihany miasa eto izay an'olon-tsotra saingy lafo ny sarany ka tsy takatry ny fahefa-mividiny ankamaroan'ny mponina. Isan'andro zany dia 5000 ao anatin'ny adiny 3 arivo ariary fa ny akabeany zany ny pourcentage zany dia jiro pétrole niainan'ny olona eto Amamba. Tamin'ny alalan'ny antso gazety nataon'ny mponina amin'ny ijeren'ny fitondram-panjakana ny fijalian'ny mponina noho ny tsy fisian'ny jiro aty an-toerana no nanosika ny Naivra Oldenina filohan'ny antoko 5 sady CST aty amin'ny boriboritany fahadimy idina ifotony nijery ny fahorian'ny mponina tamin'ity androany ity. Fa zavatra tokony vita amin'ny fanjakana ary azo tanterahana tsara mety ahita mponina aty ka no ny fahitana zany dia midina tetỳ toerana zay nijery marina ny tetỳ toerana hoe mba hoentina ny tompona andraikitra mba tsy ataoko farangisosana hoe ho teoria fotsiny fionanay mpanatateraka fa ity no mety ahitam-bahoaka dia mba tanterao ary dia hitany havana eo izay tsy mahavita azy satria lasa resa be fotsiny matetika le fitantanam-panjakana eto amintsika ka milaza moa zany eto sady ratsy ny lalana makaty nefa Antananarivo renivohitra tsy misy jiro aty nefa misy poteau dia fantatrareo angamba ny teotrako ny raha Oldenina fa dia tsy maintsy tonga ny tompona andraikitra ary aty zay fa rehefa mba miverina eto amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia efa tokony mba voavaliny eto ahitam-bahoaka zay moa nitakiany vahoaka aminay fa tsy hoe inona akory. Ankoatra ny tsy fisian'ny jiro dia olana ho an'ireo mponina ihany koa ny faharatsian'ny lalana mampifandray an-tanàna Soavamasoandro amin'ny cité Imamba sy Imamban-tanàna ity. Maro ireo mpanao politika efa nandalo teto amin'ity tanàna ity saingy lasa zara taon'ny mpanao politika ho fitaovana politika fotsiny ihany ny mponina raha ny nambaran'izy ireo.